Vale you, I need Jehovah. Saci marni zavatra no atonwa tsika. Hina no vale you, I need Jehovah. Saci marni zavatra no que fala da tua reis federal, rai sucesso, rai sunificato, para surrei, rai surai, rai sucesso,
sara indoko fa tena deran'Andriamanitra ianao ary eto ihany koa dia te hisaotra an'Andriamanitra sady any amin'ny tombotsoa izay nomeny anahy ahafahako mitarika anao indray ao anaty izao fandaharana mahafinaritra izao ary mankasitraka ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra Dr Rina Mivady izay filompanolona izao ministère SE izao izay manome anjara sehatra ho ahitra hametrahana fivelarana amin'ny resaka fanomponan'Andriamanitra. Eto androany dia itenanao hoe aza miala fa hanao zavatra vao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoana faraka tahaka izao dia tena hoe hozy ten'Andriamanitra hoe tsara kokoa ny fiafarana noho ny fiatomboana izy. Indoko fa tena mikasika anao ny tompo amin'ity fandaharana ity ary manasanao tena hoe hizara maximum amin'izao fandaharantsika izao mba tena ho maro olona ho voakasika ao anatin'izao fandaharana izao satria Andriamanitra rehefa mikasika olona dia rehefa hikasika olona anankiray izy dia mandefa olona ihany koa izy dia mino fa ianao raha anao partage izao lay izao dia tena akasika olona maro kokoa ianao zarao amin'ny groupe rehetra izay misy anao izay fandaharana izao mba ho voafonjy ihany kokoa ny namana mba tena hoe andray Jesosy Kristy izy afatotra misy an'Andriamanitra izy ary ihany koa izy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia manentana anao ary eto ihany koa dia te hitenanao hoe aza miala manaratra farany izao fandaharana izao ozy tany ambony tany hoe tena finaritra dia finaritra fotoanatsika enina dia segondra fotsiny azany anaranao izao fandaharana izao dia manasanao fa tsy diso anjara ianao ary eto moa tena koa dia tsy irery fa misy areto ranada mafinaritra ary tena afonja dia afonjy ity fotoanatsika androany tena hoe fotoana miavaka fotoana tena anatantara ampiainanao ity fotoana androany ity dia andeha ho présenteko aminao izy ireo amin'ny atatavarakatra dia misy any ranada Erika ary ato amin'ny ankavia koa dia misy any ranada Eli alohan'ny vavahaditsika hisaorantsika an'Andriamanitra satria araka ny hira izay nitsika teo maro zavatra nataotoko tamin'ny fiainantsika isany mety tsy ho voatanisanao zany mety hoe raha ho teny sainy zany tena mety lafo tsy ho vita fa ny amin'ny ankapobeny hoe mila mahay misaotra an'Andriamanitra isanao mila mahay midera an'Andriamanitra isanao mila mahay mankalaza an'Andriamanitra isanao rehefa vitantsika ny fisaorana dia andehantsika hampandroso ny fanahy-masina hiaraka amintsika ilatsika hoe fanahy-masina mila anao zay androany ao anatin'izao fotoanana izao mampandroso anao zay satria te hahita anao indray zay te hahita ny fahatsaranao zay te higoka zany hoe fitiavanao zany indray zay dia rehefa vitantsika fampandrosotsika fanahy-masina dia andehantsika anatona eo atongotro ny tompo satria tena mpandroso Jesosy ianao izy ny tena Andriamanitra hoe izay manatona an'Andriamanitra izy dia tsy mba ho lavo izany dia andehantsika hifona hibebaka eo anatrany tompo satria tsy mendrika Jesosy ianao ary avoantsika indray fanorantenantsika eo anatrehan'Andriamanitra mba tena hoe izy indray mikarakara antsika andray antsika indray tena hoe mikarakara antsika tena hoe mitrony indray antsika amin'ny fanorantena izay ataontsika ho anazy ary rehefa vitantsika zany dia andehantsika anapaka izay rehetra blocage rehetra androany mety hoe tsy haiko inona blocage eo amin'ny fiainanao mety misy faneligelenana mety misy zavatra mety manahirana ny sainao fandroany eto izy anafaka anao fa mialohan'izany vavaka rehetra zany izay nitansiko teo dia andehantsika aloha maka ny ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo 5:30 andiny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hideranao fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany amen araka izany ten'Andriamanitra zany izy hoe matahotra sy mahatalanjona izy nanaovanao mahagaga ny asanao tena mahagaga tokoa raha vavy ny asan'Andriamanitra ka mila misaotra sika isanao tsika ianao amin'izao fotoana izao naizanaiza tena misy anao aondreny lohanao na eo mpanaovana raharaha ianao na mikipa ianao na inona nataonao dia andehantsika isanao hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka mandeha voninahitra anao zay satria tena mendrika tokoa ianao eny tompo tena mahatalanjona tokoa ny nanaovanao anay ary tena mahagaga tokoa ny asanao Jesosy misaotra izay amin'ny fotoana nomenao anay ahafahanay mifampahery tompo ary isaorana ianao ihany koa toditsaina izay nomenao ampanomponao
izay ahafanay manao azo fandaharana zao amin'ity tambazotra seratsery ity Andriamanitra zay tena hoe anisany anankiray fitoriana filazantsara tokoa dia misaotra anao zay satria tena tsara loatra ianao. Misaotra anao zany amin'ny olona marobe zay efa manaraka zao fandaharana zao sy ny fanahy maro zay efa hovojenao amin'ny alàna zao fandaharana zao. Misaotra Jesosy satria tena tsara loatra ianao. Fana masina mila anao zay amin'ity amin'ity manjaka feo tanteraka aminay tsirairay avy ianao ary sokafo ny masom-panahinay amin'ity amin'ity sokafo ny sainay tompo sokafo ny fonay tena hoe andray zay zavatra rehetra ataonay eto androany tena hoe tsy diso anjara izay fana masina tarito zay amin'ity amin'ity ho voninahitry ny anaranao ireryany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tata amin'izao fotoana izao dia manantona anao zany amin'ny zay rehetra fanotonay sy zay rehetra faratsianay. Eny mety nadritra tontolo lanitra eny zay mety nanao zavatra tsy araka sitraponao fandroany tompo misy anjara famindrapoanay ao anatin'izao alina izao dia tena hoe mamindra fo ianao isaky segondra minitra dia tena mamindra fo ianao Andriamanitra. Androany Jesosy Kristy teo ka le rahanao latsaka teo Kalvari anadiovanao anay tsirairay avy tompo anasanao indray ny akanjo-pananay sy rehetra petipetina ty anatinay ary avozinay indray fanoloran-tenanao Jesosy raha izay amin'ity amin'ity mba ho zanakao indray ary tena hoe ho adidinao ho karakaraina indray zay Jesosy ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo androany na inona mety sakatsakana rehetra androany tsy ahafahan'ny zanakao mety manaraka zao fandaharana zao na mety ara-tsaina zany ara-batana zany ara-panahy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manapaka izay hoe poteko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra faminahy tompo mety mitondra tsy fifantohana farerahan-tsaina tompo fikorotana-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na any anatin'ny réseau zany Andriamanitra zay mitondra ny zanakao tsy ahafahan'izy ireo manaraka zao dia poteko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha vaky tsy manana hery tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mitonoko androany fampandresy ny zanakao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ary miditra ao amin'ny anjara zay efa voatendry no manao any tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambony zany Andriamanitra dia mangataka ny ranao sarobidy zay andrakotra ny tsirairay avy andrakotra ny vahoakanao ihany koa zay manaraka zao fandaharana zao mba tsy ho hita masoratsy fana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Minao fa tena nivavaka ianao atao anatin'ny vavaka anankiefatra fa amin'izao fotoana izao dia ndetika manaka hira anankiray mety rehefa fantatra ty hoe iarivavaka ty fotoana ty moa dia fotoana vavaka satria ny tena Andriamanitra ny vavaka manova zavatra dia manara finaritra ary ianao anatin'izany hira fideran'izany
Anao io lanja miakatra naniaroky ny fahafatesanaza tsy asakana ny fangagana ny aizy mpito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana ny aizy mpito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana Andriamanitra mokatra ny lanitra mitian'ity. Andeha ivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny Madagasikara izay firenena tena hoe firenena malalantsika, firenena tena navahan'Andriamanitra tokoa ity Madagasikara ity. Andeha hisotra an'Andriamanitra ny amin'ireo zavatra maro izay nataon'Andriamanitra teto Madagasikara, tao zavatra tsara, tao zavatra ratsy. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe misaotra ny Jehovah, misaotra, mila mahay misaotra indrindra fa itsika vahoaka dia tena mila mahay misaotra n'Andriamanitra. Isaorantsika any amin'ireo fotodrafitrasa izay nitsangana teto Madagasikara nandritry ny taona 2020 ity, eny hatramin'izay tany dia isaorantsika izany. Isaorantsika ireo mpitondra izay nanao zavatra teto amin'ity firenena ity, mety ny zavatra ratsy nitranga teny fa ny tsara ihany kokoa dia mila isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izany. Ary isaotra rehefa vitantsika izany dia andehantsika any angataka androany. Ilaza amin'ny Tompo hoe Tompo manaova zavatra tsara ho Madagasikara hatrany hatrany ianao. Oka tena mihoatra moa dia efa nataonao hatramin'izay no hatranganao eto Madagasikara. Ao anatin'ny taona vaovao dia tena hoe zavatra hitranga ho Madagasikara fifohazam-panahy izy tena hoe ho tanteraka avokoa ireo faminaniana izay navototra ny mpanompon'Andriamanitra ho Madagasikara. Tena hitantsika hoe Tompo arovo ny firenenay. Maro zavatra mety nitranga ny firenenkafa fa aoka Madagasikara tena ho arovanao. Andehantsika hanasahana ada anankiray hitondrantsika ho anaty zavaka izany fa mialohan'ny anasantsika anazy dia andehantsika maka ten'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anaraka anareo dia ho ataoko izany. Amen. Ho ataon'Andriamanitra izany ary loko satria sanjary fa tena Andriamanitra tena hiasa ao ambadika zavaka izany dia ndao araosantsika ranada Elia hitarika antsika ao anaty zavaka izany. Oeto ary izay ranada. Makasika tompoko. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako.
Ary makasitraka ny mpanompony koa mbola manome sehatra amin'izao fotoana zao dia dokotera Rigampaty zany ary makasitraka ny mpanompin'Andriamanitra anabavika izaho koa dia voninahitra n'Andriamanitra araka ny efa teny mavaka efa notenen'ny mpanompo teo mpanompon'Andriamanitra teo anabavika izaho dia andao sika hivavaka andao sika misaotra n'Andriamanitra asantrato ny feontsika amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zahay. Tena derainay ianao Andriamanitra ny amin'ity Madagasikara ty firenena navahanao, firenena miavaka indrindra maneran-tany, miavaka amin'ny fahatsarana, miavaka tompo amin'ny zavatra maro samihafa. Tompo isaoranay ianao tamin'ny zavatra vita nataonao tamin'ny alalan'ny mpitondra fanjakana, nanangana orinasa maro, nanangana zavatra maro mahafinaritra anao teto amin'ity Madagasikara ty. Eny tsy voatanisa Andriamanitra ny zavatra nataonao tamin'ity taona ty. Eny nampiasainao daholo zao azonao ampiasaina zao. Taona tsara Jesosy tena isaoranay ianao. Eny natao koa fiheveranay hoe misy ratsy tao arina, misy ratsy koa natao toko dia isaoranay ianao satria izy teninao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa zany ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'i Jesosy eny tompo dia makasitraka mankalazanao zahay. Eny Jesosy eritray araka ny teninao teo Jesosy hoe mangatà dia omena ianareo. Tompo amin'izao fotoana zao zahay dia mbola hangataka ihany, mangataka ihany zahay Jesosy mba hitohizany izany fahatsarana zany. Tohizy tompo tohizy ifaniany ty Madagasikara ty, ifaniany malagasy Jesosy malalo. Eny tompo manantena zay fa mihoatrany izay efa vita teo aloha izay ampijerenao ny masinay fahasoavana mahagaga amin'ity Madagasikara ty. Tompo ianao lay Andriamanitra feno fahagagana, mpamaly vavaka ianao, mpiainy vavaka ianao Andriamanitra, ary efa mivavaka ny zanakary zany ninoanay Andriamanitra dia eo tokoa ianao anatanteraka an'izany eto Madagasikara. Nampiatsa-panjakana, filoham-pirenena, mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ny olona sotra, mpanjaka, Jesosy ampiasaina hery vaika mihoatra ny taloha reo anangana fahatsarana eto Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako an'izany vavaka zany dia misaotra tompo anao laza, anao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Kasitraka indrindra raha mitarika ny atao anatin'izany vavaka izany. Mino fa hientsika Andriamanitra ao aorianan'izany vavaka zany. Amin'izao fotoana zao dia mbola hivavaka tsika andeha tsika hivavaka ho an'ireo olona nanaraka zao fandaharana izao. Nandritra ny herintaona dia tena nampiasa mihitsy Andriamanitra olona maro tamin'ny alalan'izao fandaharana izao. Andeha tsika hivavaka ihany koa ho an'ireo olona izay manaraka zao fandaharana ilay izao mba Andriamanitra tena hitahan'izy ireo hatrany hatrany tena hoe tsy ho diso anjara izy ireo mety nanomboka tamin'ny janvier izy nanaraka zao fandaharana zao ao anatin'izao fotoana zao Andriamanitra dia tena hoe hietsika ho an'izy ireny. Andeha tsika hivavaka ho an'izy ireny tena hoe ny teny izay mivototra teto amin'ity fandaharana ilay ity tena hoe tsy manaraka tany fa Andriamanitra nantanteraka. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia mitaky jetra azy izy dia hoe andrasany ihany. Dia Andriamanitra tena nantanteraka zany amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary rehefa vitantsika zany dia andeha itsika hanona tem-pasoavana ho an'olona rehetra izay manaraka zao fandaharana zao. Mety maneran-tany mahita zao fandaharana zao dia hanona tem-pasoavana ho an'izy ireny tsika ho tanteraka amin'ny fiainan'izy ireny zany. Andeha tsika nasa anadà anankiray hitarika antsika ao anatin'izany vavaka izany. Ary alohan'ny hitondrana antsika ao anatin'ny vavaka dia andeha anaty ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Filipiana 2:9-10. Baptizo amin'ny anaran'i Jesosy mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andaniam-boalika rehetra na ny any an-dahatra na ny etỳ an-tany na ny any ambanin'ny tany sy anakendrena rehetra fa Jesosy Kristy tompo no voninahitra iray. Amen. Araka izany vavaka izany dia araka izany ten'Andriamanitra izany dia anasany ranata erikitsika hivavaka ho an'ireo olona izay manaraka zao fandaharana zao mba tsy diso anjara izy ireo ary rehefa vita zany dia hanona tem-pasoavana ho antsika tsirairay amin'izay manaraka zao fandaharana zao izy dia manasanao zay ranadà
ary tazy ao anatizany fahankazany mankasitraka indrindra toko amin'ny sehatra voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria avan'Andriamanitra ty fotoana ity ary mankasitraka ny manampon'Andriamanitra terina mivady izay nanome anay sehatra sy figalarana izao asa mpampony izao araky ny tombavaka nentiny anabavitsika teo dia andesika anateraka an'izany vavaka izany toko izy tian'Andriamanitra ny vakina dia mihina fa hiasa mahery eto Jesosy Kristy any vonanga manasa toko ivavaka raha io mbola mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola mino zao fotoana zao Andriamanitra mbola ahafahanay mivavaka eo anatrehanao eny tompo misaotra ny amin'ny fitahina sy zava-tso rehetra mahafafinao indrindra ho an'ny tsiraray azy nanaraka zao laiko zao Andriamanitra be dia be ireo soa nyraisinay teto Andriamanitra be dia be ireo mpanokonao ny rahanao teto Andriamanitra tena hoe natsapa mihitsy zay tena hoe fitahina ara-panana fitahina ara-bola fitahina ara-material ara-pahasalamana satria be dia be aminay tena hoe voakasika manokana mihitsy ny fiainanay tokoa satria rehefa eo ianao dia misy vahaolana rehefa eo ianao dia misy fahagagana Andriamanitra dia mikasitraka anao zay ny fitahina rehetra zay nataonao nanomboka tamin'ny volana janvier ka hatramin'izao desambra izao Andriamanitra misaotra satria mino Jesosy malala araky ny tonombavaka teo Andriamanitra dia mangataka izay mbola mangataka eo anatrehanao zay mba tena hoe tsy diso anjara ny fitahina ny tsiraray avy zay manaraka ny fotoam-bavaka naiza toerana misy anazy ireo tena hoe ny fahasoavanao ny fiadanana ao ambinina amin'ny zava-tsara eto izy Andriamanitra satria tsara izao fotoana izao Andriamanitra fotoana tena sarobidy ka mivavaka zay mba tsy diso anjara ny tsiraray avy Andriamanitra tsy diso anjara ny fitahina tsy diso anjara ny famelan-keloka tsy diso anjara ny fiavana tsy diso anjara ny fombanao Andriamanitra ho amin'ny vahoaka rehetra zay manaraka an'izao laiko zao Andriamanitra ary mivavaka Jesosy malama zao manonona teny fitahina ho an'ny tsiraray avy no ambinao izy naiza misy anazy ireo Andriamanitra na mipetraka na mandeha naiza Jesosy malala na eny anaty fiara Andriamanitra na anaty bisy na anaty avion tsakatra manokana na eny amin'ny toerana zay misy anazy eny Andriamanitra ianao mahafantatra ny fiainan'izy ireo Andriamanitra ambiny izy ireo tahaka ny nanambinanao azy nanomboka tamin'ny volana janvier ka hatramin'izao Andriamanitra mihina mbola hitombo ny fahasoavana ary hainao atao ny zavatra rehetra satria amin'ny anaranao no andolihanao alika rehetra tompo eo anatrehanao zay manefy tena satria amin'ny fanetrehy tena Andriamanitra dia mihitsy zay fa hisy fisandrahana ny fiainan'ny tsiraray avy hisaratra ny ampino tsiraray avy zay manaraka ny tilay hisaratra ny fiainany hisaratra ny ara-panahiny naiza misy anazy ho tahiny izy Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao mankasitraka Jesosy malala satria izany vavaka izany dia ho tanterahanao ary tononay amin'ilay anaranao mahavonjy Andriamanitra arakofanay amin'ny rahan'i Jesosy tsy ho hita ny masony fahavalo misaotra tompo aleluia amen mankasitraka indrindra ranadatarika anay ao anatozanakizany ary inao fa Andriamanitra hiasa ihany koa amin'izao fotoana zao alohan'ny hidresika anaty fampaherezana foy dia ndetsika manaraka hidra anankiray ary manara-finaritra
control zany aoka anao ameno any atsy le avy amty androany aty fa le masonao tinay mila fa tena manaraka hatramin'ny farana ny iriny ianao a tena hoe mila ny herin'Andriamanitra isika amin'izao andro farany izao amin'izany indrindra no hoentiko hampaherezana fo ianao amity an'ity ary tsy dia ho lava ny fampaherezako anao a fa mety hoe fohy fa mety hoe mafonja ary anova tantaram-piainanao zany anova ny situation mety misy ao amin'ny fiainanao tena Andriamanitra hoentiko hampaherezana anao a dia voasoratra eo amin'ny Isaia toko 7:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalalovana famary amen zany tena Andriamanitra zany raha vavy dady milaza hoe indro izy ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy indraindray tsika mety mandalo situation mamay mety marary mety topatopany ojam-piaina zosenao fa androany tena Andriamanitra dia mampahery atsika hoe zany Andriamanitra izay tokotsika zany ane ka mahavonjy atsika tahaka nahazo any Sadraka Mesaka ary Abednego rehefa tsy manaiky ny akohaka teo amin'ny sary sikotra izy ireo dia tsy natahotra izy ireo na dia natsiko tany amin'ny laforme anay ary fa ny tao anatin'izy ireo dia ozy izy ny Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay dia zany akoho androany tiako hampaherezana anao ozy ny tena Andriamanitra hoe indro ny tanan'i Jehova ozy izy tsy fohy fa mahavonjy indraindray tsika mety hoe rehefa todo olana na todo aretina na todo tsy fisina todo zavatra mamayvay dia tena manadino azany Andriamanitra zany indraindray tsika tena hoe tsy mahavita intsony dia miantso ny anaran'Andriamanitra azy ny tena Andriamanitra teo tao anaty vavaka tao dia ozy ny tena Andriamanitra hoe izay miantso ny anaran'ny tompo rehetra ihany no vonjena ozy raha mangataka zavatra amiko ny anarako ianareo dia ho ataoko izany zany anaran'Andriamanitra zany dia tena anarana ambony ny anarana rehetra ny zavatra rehetra dia manaiky azany avokoa ka tiako androany hisarika ny sainao izay manaraka izao fandaharana izao aza miabandona mihitsy rehefa hoe misy zavatra lalovana ianao fa zany Andriamanitra zany dia tsy manary atsika ianao zany Andriamanitra zany dia tena mahavonjy ny anaran'Andriamanitra dia mahavonjy izy le hoe rehefa atsona dia mamaly amin'ny zavatra rehetra tena hoe izy rehefa hoe mitady anazy ianao dia mahita anazy ka androany tiako ianao tena hiakatra ny finoana ny anatinao ny olona ozy izy mety mikaikaiky manerana an'izao toy izao tena hoe mitenda hoe mafy ny fiainana mafy ty aretiny ty mafy ny zavatra lalovana fa androany ty hampaheranao amin'ny anaran'izany tena Andriamanitra ao amin'ny Isaia zany indro izy ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy Andriamanitra raha vavy tena hoe mpamonjy mora azo tokoa izy androany ty hampahery anao misafidiana androany miantso an'Andriamanitra misafidiana androany tena hoe anonona an'Andriamanitra tena hoe hiantso anazy rehefa ory ianao rehefa misy zavatra lalovanao dia antsony anarany fa izy reriany ho afaka mavonjy atsika isanao izy reriany ho afaka misintona atsika isanao izy reriany ho afaka manampy atsika isanao mety ny olona mety mampanantena zavatra anao mety miteny aminao izy za nampy anao za mety afaka manome asa ho anao afaka mikarakara anao afaka mampiditra anao amin'ny toeram-piasana ohatra izao izao kanefa misy fetrany daholo zany zavatra rehetra zany ny olona misy fetrany daholo fa Andriamanitra tsy mba misy fetrany Andriamanitra rehefa miasa dia tsy mba misy afaka matohatra anazy izy ny tena Andriamanitra izy le rehefa tsona dia eo akaikinao foana ambony zany fa ny amasina androany dia tena tiako araka ilay ilany anontsika hoe mila ny herin'Andriamanitra sao ianao mila ny ositr'Andriamanitra sao ianao hoentintsika tena hoe mamakivaky ny fiainana hoentintsika tena hoe miaraka amintsika eny naza nazy toerana misy anao dia ilayntsika zany satria ny fany masina dia tena hoe namana le sakaiza tena hoe tsy mba mandao le namana tena hoe tsy manary anao mety ny olona akaikinao mety afaka mandao anao mafoy anao mety mivadika aminao fa ny fany masina tsy mivadika aminao ka za mahatonga na miteny anao amin'ity an'ity hoe raha ohatra ka
ao anatin'ny ady mamay ianao am'izao fotoana zao. Mety hoe marary ianao, mety ketraky ianao, mety kivy ianao, mety efa tapidalakale ianao. Izy izy ianao hoe Jesosy zao mihitsy ve ny fiainako, zao mihitsy ve ny lalana tiany hitondranao anahy. Indraindray ianao dia tena mety manamelo teny, indraindray ianao mety efa tena ozy izy hoe kapohan'Andriamanitra ve za. Androany te hampahery anao izy ny ten'Andriamanitra hoe ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Mafonjy zany ten'Andriamanitra zany raha vavy saranada. Tena hoe miakatra ny anatin'ny fononao raha za manokana vao nandray za ten'Andriamanitra zany dia tena hoe azany any anaty fonoko hoe Andriamanitra marina ke tena tsy mafohy, Andriamanitra marina ke tena tsy mba manadino. Izy ny ten'Andriamanitra hoe moa manadino ny zana minono va ozy izy. Andriamanitra dia tsy mba manadino zany. Androany dia tiako ianao tena hiakatra ny fonona ny anatinao, tiako tena hoe hientanetana ny anatinao, tiako tena hoe velombelona indray ianao amin'ny alana zany ten'Andriamanitra zany hoe ny tompo ianao ke tena tsy manary anahy. Mety lefa latsaka tena hoe tany akaterena lalina ianao fa ny sotomin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manary ny zana zany, Andriamanitra tsy mba mafony zana zany, Andriamanitra tsy mba mandahoany zana zany. Mety hoe nisy fahorinany hoe mafy teo amin'ny fiainanao tena hoe tsy zakanao fa ny tompo tsy manary anao zany raha vavy, tsy manary anao zany anadama. Ozy izy ianao hoe tsisy fanantenana ny amin'ny fiainana, tena hoe mivavaka ianao, mety efa nanana eritreritra zany ianao hoe za mivavaka foana, mba tena hoe nandeha tany am-piangonana foana fa nefa tsy hitako akory izay lalana toy hoe sy zavatra rehetra zay azo. Fa androany Andriamanitra dia mitsidika ny tokantrano amin'ny alala zany ten'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia tena mpamonjy, izy ilay mandre, enin'Andriamanitra avokoa ny fitarainanao, enin'Andriamanitra avokoa izay rehetra nitomaninao teo manatrehana teo atongotry ny tompo, mety tena nitomany ianao tahaka ilay vehivavy izay narary, izay tena hoe narary 12 taona. Rehefa nisisika izy mety efa tena zanoko ianao nisisika aman-taona, ny 5 taona, 2 taona, 10 taona. Mety nisisika ianao, androany mbola manary miteny aminao androany misisiany. Fa Andriamanitra tsy manadino andreny, Andriamanitra tsy manary andreny. Andriamanitra tena hoe izy ny sofiny tsy mba lalidalovana ozy izy, fa izy mare ren'Andriamanitra izay rehetra marary amin'ny fiainanao. Ka androany tiako ianao tena hoe hivelona ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany. Indrindray manko ntsika raha vavy saranadala, indrindrindrindra tsika kristianina tena matetika tena hoe mandeha fahazarana loatra indrindray amin'ny alalany ten'Andriamanitra. Hoe zany ten'Andriamanitra, za ten'Andriamanitra zany efa laniko tsy anjery zany e, zao ten'Andriamanitra zao efa haiko tsara mihitsy ny ohatry hoe. Kanefa ny ten'Andriamanitra tena misy zavatra tena hoe révélation, tena hoe misy zavatra tena hoe tsy mbola takatra ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Dia mahatonga anao ohatra hoe manao tsinitsinina ny ten'Andriamanitra. Fa androany mitsidika ny tokantranonao zany ten'Andriamanitra zany, ary mitsidika ny tokantranonao Andriamanitra hoe Jehovah ne tsy mafoy anao e, Andriamanitra ne tsy manary anao zany e. Ianao mety mieritreritra hoe tsy mandre ny fitarainanao izy, ary fombantsika olombelona mihitsy ny miteny dia tena hoe mamaly vavaka tokoa ve zany Andriamanitra zany raha anaovany olona ratsy sikany, ny zavatra mitranga ny fiainantsikany dia zany ny any anatin'ny saintsika. Fa androany te hampahery anao Andriamanitra tsy mandao, mahavonjy ny tanan'Andriamanitra ary ny sofiny tsy mba lalidalovana fa mary. Mbola misy ten'Andriamanitra anankiray zay, tia ten'Andriamanitra anankiray tsika amin'ny Luka 7:7 hoe aroa Jesosy Kristy, aroa Jesosy tamy anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjeny fa izy dia zanak'Abrahama. Androany dia tonoko zany no tonga ao an-tranonao ny famonjeny. Ilay tanan'Andriamanitra mahavonjy anao ary ilay sofin'Andriamanitra mare ny fitarainanao dia ho tonga aminao ny famonjeny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na hisafidy ianao androany hanaraka izao fandaharana izao, na hisafidy ianao nampiditra an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny tokantranonao tahaka nataony Zakaiosy izay tena hoe nitady an'i Jesosy na dia teny ambony aviavy aza izy dia niazakazaka mihitsy satria tena hoe tia nihiditra ao amin'ny tokantrano misy anazy ho famonjeny. Dia tahaka izany ihany koa ianao, mino fa tena hoe mihoatra ny Zakaiosy ny ataonao amin'izao fotoana izao, tena hoe mila famonjeny, mety mila fanavotana ianao, mety mila fanasitranana ianao. Androany
te ampaheranao tonga ao an-tranonao famonjena, tonga ao an-tranonao fanasitrana, tonga ao an-tranonao ny fanavotana, tonga ao an-tranonao ilay tanan'Andriamanitra mamonjy anao, ary tonga ao an-tranonao ilay Andriamanitra marety fitarananao. Inoko fanakasika anao zany ten'Andriamanitra zany ary anovany tantaram-piainanao na dia fohy monja azy kanefa ny tsy mbadika Andriamanitra ambony ambany tantaram-piainanao dia tena hovoninahitra ho anazy rehetra any. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka fohy ianao ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany mba Andriamanitra ane hikasika anao, Andriamanitra ane tena hampiakatra indray ny finoana any anatinao amin'ity any ity dia aondreo aralohanao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ary manome voninahitra anao zay satria mendrika tokoa ianao. Jesosy eto androany dia te hisaotra anao zany amin'izany ten'Andriamanitra fohy izay nampahereziko ny olonao tsiraray any izay manaraka izao fandaharana izao. Tompo tena tsara tokoa ianao Andriamanitra ary lehibe tokoa ianao Andriamanitra. Misaotra satria teny tamin'ny fiainan'ny zanako tsiraray avy ianao ary misaotra nampiasainao an'Andriamanitra izay nampaherany tsiraray avy tamin'ity Andriamanitra. Mankasitraka ary manome voninahitra anao. Jesosy zany teny fampaherezanao fohy zany androany soraty ao am-pon'ny zanakao tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao Andriamanitra. Aza vela isolatsaka na dia litera anankiray azy Andriamanitra fa aoka ho tanteraka avokoa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mivavaka androany Andriamanitra satria izy ireo nampandroso anao nisisika Jesosy nanao tahaka ny Zakaiosy izy ireo Andriamanitra tena hoe nisisika nikady anao dia aoka ny famonjenao Jesosy tena hoe hiditra amin'ny tokantranon'izy ireo manomboka amin'ity androany ity dia nampandrosony izy ireo sy nanarahany ireo azo fandaharana izao Jesosy. Ny fitahinao ihany koa Jesosy dia tena hiditra amin'ny tokantranon'izy ireo, ny fahatsarana, ny fahasoavana, fanambinana, fahitapitia, fanavahana zany tompo tomoka hiditra amin'ny tokantranon'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manome voninahitra anao tompo ary mandrafitra ny izy ireo tsiraray avy Andriamanitra ny fon'izy ireo, ny sain'izy ireo, ny fanan'izy ireo mba tsy ho hita mason'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mankasitraka anao ara io. Amen. Amen. Alleluia. Amin'izao fotoana izao dia andehantsika hiditra amin'ny vavaka farany. Vavakantsika ho an'ny tiala ity apetrakatsika ny feno am-pelatanan'Andriamanitra tiala tia sy ireo namantsika rehetra izay mety mbola andeha hiasa. Ary rehefa vitantsika zany dia andehantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika ny fa tena niasa teto amin'ity fotoana ity Andriamanitra ary mino fa tena mikasika anao Andriamanitra tao anatin'izao fandaharana izao. Ary hisoarantsika anazy kokoa ny amin'ireo olona izay marobe izay mety an'Andriamanitra ny fiovam-piainana. Hisoarantsika anazy kokoa ny amin'ny valim-bavaka, ny amin'ny lanitra izay efa misokatra ho antsika. Hisoarantsika anazy kokoa ny amin'ireo ranon'oram-pitahina rehetra izay efa mirotsaka amin'ny fiainantsika nanomboka tao aoriana izao vavaka izao. Ary hisoarantsika anazy kokoa ny fanatrehany mahagaga izay niaraka tamintsika tamin'ity an'ity. Andehantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zany fotoana zany ary angatantsika ihany koa izy tena hoe aniraka ny anjely iny hiaro antsika ao anatin'izao alina izao mba tena hoe andry ampilamina antsika tsy manana iaotsy ny ten'Andriamanitra fa tena hoe andry ampiadanana. Dia tikanao amin'izao fotoana izao hiaraka hivavaka tsika ametraka ny tialite eo am-pelatanan'Andriamanitra dia aondreo aralohanao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ary manome voninahitra anao zay satria mendrika tokoa ianao. Jesosy eto izay androany dia mbola te hisaotra anao ary mbola te hankalaza anao hatrany hatrany. Ary mivavaka ihany koa zay Jesosy ho an'ity alina ity apetraka feno eo am-pelatananao. Ianao Jesosy milaza hoe raha tory izahay dia tena hoe andry ampiadanana. Tompo irao ny anjelinao tena hitompo manodidina ny zanakao tsiraray avy ao anatin'izao ala izao. Eny ny tompo ambon'izany ny ranao Jesosy tena hoe hifafy any amin'ny tolam-baravarany ny tokantranony tsiraray avy Andriamanitra. Ka raha mandalo ny anjely fahafatesana dia tsy hakasika ny zanakao zany Andriamanitra fa tena andry ampiadanana izahay. Jesosy ny zanakao tsiraray avy amin'ity alina ity dia omeny toromaso tsara, omeny nofomamy avy aminao Andriamanitra. Ampahitao ny vision sy ny zavatra maro samihafa ihany koa Jesosy ao anatin'izao alina izao. Ary tsy adinona ihany koa Andriamanitra ireo namanay izay mety mbola hanohy ny adidy andraikitra Jesosy izay mety mbola miasa alina.
tompo arovy izy ireny any amin'ny toerana zay sany izy ireny na mivoaka ny trano izy ireny na any anatin'ny société any Andriamanitra anazy misy anazy dia arovy zay sosia ireo ny anjelinao tena hoe hitoby manodidina an'izy ireny tsy isy tompo zavatra akasika an'izy ireny na aretina zany na accident zany tompo na fandrifandriky ny fahavalo tompo dia tsy akasika an'ireo namanay sy fianakavinay sy zay rehetra ora fantatry ka mety hoe mbola hiasala Jesosy ary eto ihany koa zay Jesosy Kristy dia tena hoe aoka ny rano tena hoe andenika an'izy ireny manomboka any amin'ny lohan'izy ireny ka hatrany amin'ny faladian'izy ireny izay ihany koa Jesosy matory ao anatin'izao ala zao dia aoka ny rano ao tena hoe ikoriana manomboka amin'ny lohany ka hatrany amin'ny faladianay tsy isa asany fahavalo afaka manelingelanay arovy zay ampangaratra arovy zay amin'ny fitaka ny fahavalo sy ny lisitra rehetra zay alefa ny fahavalo Jesosy dia makasitraka ianao sahady zay ary eto zay Jesosy dia te hisaotra anao misaotra ny amin'ny fanatrianao anay tamin'ity an'ity misaotra ny amin'ny fandaharana zay nomenao anay misaotra satria nampiasa anay ianao misaotra satria miteny tamin'ny fiainanay ianao misaotra satria miovy Madagasikara Jesosy misaotra satria efa mahita Madagasikara mandroso mandeha fahatsarana foana zay Andriamanitra dia misaotra ihany kokoa satria zay olona rehetra nanaraka zao fandaharana zao dia efa miditra amin'ny anjara voatendry na zay efa nomanao Andriamanitra dia makasitraka ary manome voninahitra anao misaotra satria afaka zay nanambara ny fampahery ny fampizara ihany koa Jesosy ny fampiteny-tsodrany ny teny-pasoavana tompo tamin'ny alana zao tambazotra seratsera izao Andriamanitra dia makasitraka manome voninahitra anao zay Andriamanitra satria mendrika loatra ianao tompo mandrakotra ny tsiraray avy amin'ilay raha sarobidy Jesosy sy ny tena rehetra zay navoaka anay teto androany Andriamanitra ny valim-bavaka rehetra zay efa rotsaka ao amin'ny fiainanay mba tsy ho hita mason'ny fahavalo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany vavaka izany anao dia anao ny ady anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen amen amin'izao fotoana izao dia ambetsika zara-teny-pasoavana zay voasoratra eo amin'ny Salamo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy entiko fahasoavana sy famindrapoany anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao amen ataovy eo ambony lohanao ny tananao dia andeha ho averintsika amin'ny finoana sy amin'ny fahasahiana zany te-pasoavana zany entiko fahasoavana sy famindrapoany manaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava amen dia zay ny fotoanantsika dia samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tahito